Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana sy ny atsara velatsy. Amen. Ivavaka isika Tompo. Ry Andriamanitra raina izay any an-danitro, ndreto izay olom-boavonjinao rehetra indray mandoalika sy miankohaka eto ambany fahasoavanao. Mba hiarahabanao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, hisaotra sy hidera, ankalaza ary anome voninahitra ho anao ihany koa satria mendrika ho anao avokoa zany rehetrarehetra zany, satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Makasitraka indrindra Tompo malala satria itombon'andro nomenao ivelomanay ankehitriny, hery sy tanjaka fahasalamana natafinao anay koa, no mbola hahafahanay indray andre ny teninao Tompo malalo amin'izao ora izao. Saotra indrindra satria ny teninao tokoa no fanilo no tongotray, manome aina sy fahasalamana vaovao anay, mampahery ary mampitraka anay koa raha tojo olana izahay, ary indrindra mampahiratra ny masonay, manazava ny lalanay ka tsy handeha amin'ny fahamaizina izahay. Ka ny fanahy masonao no hitari-dalana anay Tompo, ary hampahafantatra anay ny lala marina tokony handehananay. Mba hatanteraka an'izany rehetra zany nefa Tompo malala dia mangataka ny famindramponao zahay, mba diovy amin'ny raha soanao Jesosy malalo, ka tsy hisy intsony izay hanasaraka anay aminao. Ao ka ny fanahy masonao no hanampy anay, handray tsara ny teny izay ambaranao, hitahiry zany ao am-ponay, ary koa ampiarinay eo amin'ny fiainanay sy ampaherezanay koa ny manodidina anay. Dia mitenena Jesosy efa vonona izahay andrea sy ankatoa ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy, mangatahanay sy hanaovanay izany bavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no hiarabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly koa manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ho antsika mpianakavy ny finoana rehetra, isan-tokantrano sy isam-batan'olona. Ifampiraisana ihany koa avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny fampahirezana izay omenantsika androany ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny epistily faharoa no soratan'i Jaona, epistily faharoa no soratan'i Jaona, toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. Raha mitovy ny bokintsika, ny baibolitsika dia amin'ny page 243. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Izao loha olona mamangy ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany, izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy izao ihany, fa izay rehetra mahalala ny marina koa, noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika sady ato amintsika mandrakizay. Ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy zanaky ny Ray, amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Faly indrindra aho satria misy hitako ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika didy tamin'ny Ray. Ary mangataka aminao aho ankehitriny tompoko vavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ilay nananantsika hatriny tamin'ny voalohany ihany, dia aoka hifankaty isika. Ary zao ny fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny. Izany no didy tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany dia ny andehananareo aminy. Fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao, ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka sy antikristy. Mitandrema ianareo fandrao mahavery izay namonona itena, fa mba handraisanareo valiko ty tanteraka. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy, dia tsy manana n'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana, dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka. Raha misy olona makeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiatrano azy na miarahaba azy akory, fa izay miarahaba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana amin'ity androandroany ity. Ny zavatra tena nahafaly amin'ny Jaona apôstôly dia lazay mety fa ny fahitany, ny olona mandeha amin'ny fahamarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny olona manana ny tenin'Andriamanitra ao anatiny, ary ny olona ihany koa mankatoa sy miverina amin'izany tenin'Andriamanitra izany.
Mandraka ankehitriny nefa dia tsy mbola miovy izany satria izany koa no mbola mahafaly antsika kristianina mpanaradian'i Jesosy Kristy ankehitriny. Mba ny hoe marobe ny olona manaraka ny tenin'Andriamanitra, manaiky sy mankatoa ilay teny tonga nofo izay notorisika tamin'izy ireo. Ary mbola izany koa no tena fanirian'Andriamanitra indrindra ry havana, ka nahatonga azy amporisika antsika isan'andro mba tsy hitsahatra isika hitory ny filazantsarani Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra, satria tiany mba hanaiky sy hankatoa ilay teny tonga nofo avokoa ny olona rehetra dia Jesosy Kristy izany, ka mba azo fiadanana sy fahasoavana avokoa ary ahafahana ihany koa miara-mandeha amin'ny Jesosy Kristy. Kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany ry havana dia misy didy tsy maintsy tokony hankatoavintsika mandrakariva, ary ny lehibe indrindra amin'izany dia ny hoe aoka hifankatia isika. Hitantsika amin'ny 15 izany. Ary momba n'io didy lehibe io dia nambaran'i Jesosy Kristy fa misy roa ny didy. Ny voalohany dia hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao sy ny fanahinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao ny faharoa. Ary ao amin'ny Jaona 3:10, ao amin'ny 4:13 dia hoy Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Misy karazany nefa ny fitiavana ao anaty Baiboly ao. Ny voalohany dia ilay ambarany teny Grika hoe fitiavana erosy. Ao amin'ny olona io fitiavana io, ary fitiavana feno fitsiriritana tokoa sy filany nofo ihany izany no azo lazaina azy. Ohatra ao amin'ny Samuela 2:13 dia misy ny tantarany Aminona ao. Aminona zanaky Davida izay tena tia fatratra sy nitsiriritra mafy ihany koa ny hatsara-tarehan'i Tamara izay anabaviny ihany, satria anabaviny Absaloma rahalahiny io Tamara io, ary dia tsy navelany mihitsy raha tsy nosaviny ka dia naniky taminy mihitsy ny farany. Ny fitiavana faharoa kosa dia ilay fitiavana atao hoe filia. Fitiavan'ny mpianakavy, ny mpirahalahy, ny mpianaday, ny mpirahavavy, saingy fitiavana manao hoe izay tia ihany no tiako. Koa zany nahatonga ny tompo anontany hoe dia inona moa zany no ataonareo mihoatra noho ny sasany raha tsy tia afa-tsy izay tianareo ihany ianareo. Ny fitiavana fahatelo indray ry havana dia ilay fitiavana agape. Fitiavana tena vokatry ny fanahy izy io, ka tsy manana azy ny olona rehetra afa-tsy izay manana an Jesosy Kristy irery ihany. Ny fanahy masin'Andriamanitra izay ao anatintsika ry havana, izany no mampifankatia antsika. Ary tsy mahagaga raha toa amin'izao fotoana izao dia be dia be ny tokantrano tsy mateza, satria ilay fitiavana erosy, ilay fitiavana filia no manjaka ao tokantrano ao. Tsy hita ao ny fanahy masin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy manana ilay fitiavana agape izany tokantrano izany. Io fitiavana agape io nefa dia mitondra faharetana, mitondra fandeferana amin'ny zavatra rehetrarehetra, ary fitiavana ihany koa tsy mety levona. Io fitiavana agape io ihany koa mba tiany Jaona hifankatiavantsika rehetra ry havana, satria fitiavana maharo-po sady mora fanahy ny fitiavana agape. Fitiavana tsy mba mialina, tsy mirehareha, tsy miavina, tsy mba tia tena, tsy mitady ny azy, faly amin'ny fahamarinana, mino sy manan-tena amin'ny zavatra rehetra ihany koa. Mampalahelo anefa dia tsy ny olona rehetra tokoa no voalaza fa manana ny fitiavana agape io. Ary raha sanatria ka isika kristianina mpitory ny filazantsara no tsy manana an'izany fitiavana agape izany, tsy mifankatia, dia tsy ahita vokatra mihitsy isika, satria ny antony dia tsy ho resy lahatra mihitsy ny olona izay ho toritsika. Fa Andriamanitra dia fitiavana, satria isika mpitory aza tsy mifankatia akory. Eo amin'ny 7:1 dia milaza fa tokony hitandrina mafy tokoa isika amin'izao andro farany izao, fa be dia be tokoa ny mpamitaka sy ny antikristy efa tonga ety amin'izao tontolo izao ety. Dia iza moa nefa izany mpamitaka sy antikristy izany? Tsy iza akory izany fa ireo fariseo sy mpanora-dalàna izay efa nanenjika ny Paoly hatramin'ny voalohany, satria tsy nanaiky izy ireo fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga nofo. Ao amin'ny Matio 4:20, ny 4 sy ny 5 nefa dia
teny efa nampitandrina ny mpianina an Jesosy fa sao misy amitaka azy ireo. Zany hoe ranomarina zany ry havana, de efa tsy ny ela mihitsy Jesosy no nampitandrina, ary de mbola no amafisiny zany tamin'ny kiria hoe mitandrema ianareo, fa efa marobe ny mpamitaka lasa any amin'izao tontolo izao any. Ary matoa koa nampandrenesina tsika izao teny fampitandremana izao ry havana, dia tiany tompo koa isika rehetrarehetra hanaradia azy mba hitandrina tsara, satria amin'izao fotoana izao dia be dehibe tokoa ny karazam-pivavahana miseho izay tsy fantatra intsony iza no manaiky, iza no tsy manaiky an Jesosy Kristy ho Andriamanitra tonga nofo. Mila mitandrina tsara ihany koa isika, satria matoa reny olona ireny miezaka miatrano ao amintsika dia te handresy lahatra atsika izy ry havana mba handava atsika ilay fahamarinana. Dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona izany, tonga tetỳ an-tany izy mba hanolotra ny ainy mba eo ambony hazo fijaliana mba hisolo-voina antsika tsirairay avy. Tokony ho tandremantsika tsara ihany koa ireo fanahy ratsy izay tsy manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika rehetra zay very. Ary niza mitondra fampianarana ka tsy manaiky fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga nofo, na fony ainy ho faty eo ambony hazo fijaliana mba tsy ho very isika zay rehetra zay mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia izao ny afatry ny tompo amintsika androany ry havana, hoe aza miaraka aminy ary aza mampiatrano azy akory, satria ny tanjony dia hanafoana ny finoantsika mba tsy hatoky an Jesosy Kristy intsony isika, tsy ino ilay famonjena ho an Jesosy Kristy ihany koa. Fa tena tiany isika hiala tanteraka amin'ilay finoana izay notazomintsika amaha kristianina mpanaradia an Jesosy atsika, arak'ilay faminaniana nataony Isaia ao amin'ny Isaia 5:5 manao hoe fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no mena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, ary andriny fiadanana. Jesosy Kristy ry havana no ambara amin'izany rehetrarehetra zany. Koa raha misy ireo olona mitady hanozongozona ny finoantsika, aza manaiky ao ko tsarovantsika mandrakariva fa tsy misy mpamonjy ny rahin'Andriamanitra izany mba hamonjy sy hanafaka atsika, afa-tsy ilay nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana, dia Jesosy Kristy rery zany, izy ilay nitsangana tamin'ny maty hamonjy atsika. Koa samy isika mitandrina tsara ry havana fa ny tompo efa nilaza fa marobe ny mpamitaka sy ny antikristy efa tonga ety amin'izao tontolo izao, hanafoana sy hanapotika ny finoantsika an Jesosy Kristy. Kanefa kosa Jesosy efa nampanantena hoe izay anananareo dia tano mandra-piavoko, tany mafy mandra-piavoko Jesosy. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianareo, dia omeko anareo ny satroboninahitry ny fiainana. Amen. Ivavaka isika ry havana. Mankasitraka indrindra ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, mbola tsy nitsahatra tokoa ianao ny mihevitra izay mahasosy mahatsara anay, ka dia mbola nampianatra anay indray androany ny tokony handehananay amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana marina sy madio. Misaotra indrindra Jesosy fa miezaka koa ianao na hampahafantatra anay ireo karazam-pitiavana androany, satria fantatrao tokoa mantsy fa be dehibe aminay amin'izao fotoana izao no miaina amin'ilay fitiavana erosy izay feno fitsiriritana sy filany nofo rehetra fotsiny ihany. Ao koa ilay fitiavana filia, izay fitiavana fitiavana voafetra, tsy afaka mitiany olona rehetra akory fa mifidy izay ho tiavana. Malahelo ianao Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra izany, satria tsy araka ny sitraponao izany, ary fantatrao koa fa mamodika ny fiainanay ary mamodika ny fiainan'ny hafa ihany koa. Misy ihany koa ilay fitiavana agape, izay fitiavana vokatry ny fanahy masinao, izany no tianao hanananay, satria mitondra vokatsoa be dehibe dia ny faharetana sy ny fandeferana ary ny fanetretena amin'ny zavatra rehetra. Faharipo sy fahamoram-panahy ihany koa, fahamarinana, finoana sy fanantenana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zany fitiavana agape izany nefa tianao hanananay kristianina mpanaradianao, mampalahelo nefa fa tsy tanteraka izany Jesosy malala, satria tsy tafatoetra amponay ilay fanahy masinao. Mbola be dehibe tokoa mantsy no maharesy anay tompo, na dia mitolona ho kristianina azy izahay.
ao ny fitsiritana ny zavatra maro zay tsy anananay eo amin'ny fiainanay, resy ny filany nofo sy ny rehaka izao tontolo izao izahay, tsy mandeha amin'ny fahamarinana izahay, tsy maharitra ny fitondranao sy ny fitantananao, dia manao zavatra manohitra ny sitraponao rehetra, satria te hahazo ny fahasoavana aingana dia aingana. Menatra sy mangay zay tompo malala, satria lavitra izany fitiavana agape izany koa izay mpanomponao rehetra. Koa mifony mibabokeloka Jesosy eo anatrehan'izany, mangataka famindram-po, mamelà ny elokay rehetra Jesosy, dia mpampio izay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, anana fitondran-tena tsara sy mendrika indrindra, ahafahanay iaina anana izany fitiavana agape izany. Ka raha hitory ny filazantsaranao izahay, fandriamanitra fitiavana tokoa ianao, dia ho resy lahatra tokoa ny olona rehetra izay ny olona rehetra ka hanaraka anao tompo malala, ho tianao, hanaiky anao, ankatoanao, dia mba ho feno fiadanana sy fahasoavana koa ny fiainany. Amen. Raiso ampinoana ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika ry havana. Ho amintsika rehetra ne ny fiadanana ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fahasoavana ny eo amintsika rehetra izay manaiky an Jesosy Kristy ho Andriamanitra tonga nofo, ary kotia azy amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia.